Malagasy FM manolotra ho anao mandritra ity herinandro ity. Kalanoro. Tantara no soratan'ny Aloka Tifson. Ireto avy no anome aina ny tantara. Votsy fitiavana aina tantely. Niaraka tamin'ny Sinez, fahendrena Raherinambinina ary Diavina. Nandray feo sy nandrindra ny lafin'ny teknika. Fanampy. Nana Tontosa. Angola Piti. Andro Faro. Fa aiza zany? Ohatry ny marary azy any loako zany. Rindrim-ba atao avokoa izay rehetra hita amin'ny masoko. Fa inona ary no ataoko ato? Ohatray fandriana vato ty misy aty. Ohatrany hoe lava bato zany ato. Misy hazavana ray miditra io. Dia mazava ny ato anatiny. Fa iza ny batana tato e? Ary ina koa reto zavatra mipetapetaka amin'ny vatako reto. Ohatrany hoe zavatra maditidity zany. Haitatra ianao? Oy, fa iza koa ty olona voakely nipoitra tampoka ty. Ohatrany tsy hitako akory izay nidirany. Marina raha misy atsasametatra nefa volony lava be misaritaka milatsaka amin'ny tany. Varina mandinika ianao hoe iza? Fa izy ianao dia tamin'ny fomba ahoana natongavako tapoka ha? Azonao antsoina hoe rafoya satria izay ny fahitanao ahy. Nefa nahavita zavatra maro tsy takatry ny sainao ahy. Raha ny nahatongavanao teto indray dia niokorisa tao ambony vato ka nilatsaka tao anaty rano. Tsy namelanao faty aho dia nibatanao dia ianao nitsaboaka io. Tsaroa fa tsy olon-dratsy akory ahy. Fa matombola nahavita nanavitra anao dia olona nanamita narasamilona ianao. Zany ve? Ka fa tsaroko tsara. Saika isakatrondra ny korisa fa nalama be le vato nidinako. Dia mahitsabo zany ianao io, a? Tsy misy izay tsy vitako ka. Raha tsy teo dia efa maty ianao. Fomony anaranao teo. Sao dia mba afaka manampy ary ianao e? Inona no azoko anampinanao Robert? Tonga dia fantatro ny anarako. Fa tamin'ny fomba ahoana ka? Fa mijery ny masonao aho dia tsisy miafina ny mpitsony momba anao rehetra. Zany hoe efa fantatro ny tokony anampinao any. Lazao aloha hoe inona amin'ny olana no tianao vavaka? Zanako tsy salama. Zany hoe marary amin'ny hopitaly ny zanako nefa tsy manam-bola hitsabona azy zaiko. Ka sao dia mba misy azonao atao aminy fa tena mampalaelo ahy le zanakay e. Tianao sitrana zany la zanako? Liko mafa raha mba hoe afaka anampy anay ianao ko. Olona miavaka ianao Robert. Fantatro tsara ny fahadiova-po ao anatinao ka ao ampiko ianao ary. Nefa misy zavatra tiako angatahana aminao raha sitraka ao a. Iny zany raha tsy mahadiso fa tena ho tanterahako e. Zavatra farak'izay tsotra kely e. Ho ampiko ahy ianao. Fa mijanona ho tsy ambarantena koa ny zavatra rehetra. Tsy azonao lazaina nizaniza nefa zany. Manaraka izany dia vadiko soa ianareo telo mianaka. Tsy azonareo atao intsony koa mihinana nanimpo izany. Farany tena farany. Ary rehefa lehibe ny zanakareo dia ho alaiko namana. Tsy ataoko inona akory izy fa mba hanampy ahy amin'ny fanasoavan'olona fotsiny e. Aza manahy ianao fa raha tanteraka soma tsara ireo dia karazan'olona hiavaka sy hamiratra ianareo. Fara manolotra ny voalaza raha teo ireo kosa nefa dia vao mainka hijalijala foana. Mazava aminao ve? Iny mazava tompoko. Dia na hositra aminao zany dia zanakay. Hoentina ty aminao zany sa hoe ianao no any aminay ka ha? Tsika, tsy marokany aho fa hoentinao dia ilay zanakareo. Aleavana amin'ny oritaly dia andona mity zavatra hita rehefa tonga ao an-trano. Atao evoka aminy dia ho sitrana izy e. Resty. Ty reso. Aza manahy fa tsy maintsy mbola asehonao rin'izao. Mizara fahasoavanao anao a. Andao ateriko mialato ianao dia
malaraha fotsiny. tena tsy napaoziko indray ty zavatra ty. Zavatra marina daholo hoe zany nazay ty olona hafahafa ty zany Hatreto no azo fanaterana anao be raha tsaro fitady teo avokoa reteniko taminao reny a tandremo fa ny fivadiana no isan'ny fahavaloko voalohany veloma ianao. eny ary aza manay ianao fa tandrovako avokoa raha zay no hoe tondra soanay ohatray fa nakaiza tampoka teo izy teo fa ohatra ny tonga dia nanjavina tsy hita hoe lasa izy zany no tena hoe tsy tapitra akory ny teniko dia nanjavina izy na le lava-bato nisy anay aza ohatra ny tsy hitako hoe aiza tsony aram-bato avokoa reto manoloana reto karazana tranga misy tery tsy mampinoka fa zimba ve ny oliny sa kalanoatra andre babe tena tsy haiko tsy mifahafafa fotsiny ka andeha amonjodina aloha fa sasamy andry azy le va dia manjanako any amin'ny hôpitaly mino aloha fa olona azo tokisana ka tsy hamitaka tokoa vao tonga any dia tonga dia entiko mody mihitsakely. Madame Rova moa le anaranao teo? Eny tompoko, Rova ny anarako. Fa nga dia mbola tsy miverina foana le vadinao nefa ny eo tena ilaina maika ty fanafody ty jereo fa efa tapitra ny sérum aminy. Raha tsy azonao dia ino tena mitazona anay satria tsy misakafo anie izy tokony mitady vahaolana ihany ianao Madame Rova. Fa maninona ny fa raha mba mijery volany amin'ny ray aman-dreninao Tsy hitako izay atao dokotera raha mahafantatrao matsy. Fa misy inona ka? Ary toa mirotsaka anie izany ranomasinao izany Malahelo dokotera, malahelo ny zanako fa maninona dia mizaka ny mangidy ohatran'ny sosady izy nefa sasa tsy mbola firy ranolorana akory. Fa dia tena tsy misy vahaolana mihitsy ve ianao izany raha mba miresaka amin'ny ray aman-dreny sao mba afaka manampy anao ry zareoko. Tsoriko aminao aloha fa naty hanampy anao aza dia tsisy azoko ataony amin'izany satria tsy ary ny fanafody maro ampiasaina ireny fa ny lehibe anaiko. Fa na izany aza efa tena nanampy ihany tamin'ireny fanafody mbola tsy vita volana alohanareo reniko. Dokotera, tsy afaka manampy amin'ny ray aman-dreniko satria efa narintsy ho isanjanany intsony Narintsy ho sanany ahoana ianao Zany fa tena ahoana loatra ny misy ray aman-dreny mavita an'izany ka? Tantara lava be ny amin'izany dokotera. Ndrarana tsy hanambady any be raha tamin'izany fa ohatrin'ireny olona voam-panafody ireny dia nanohatra azy ireo nanambady any be raha foana dia nanomboka teo ny olana nisy teo aminay re atsapa tena manenina nefa ankehitriny tsapako hoe misy fahamarinana ihany ny fandrarana tamin'izany. Fa maninona ianao no milazan'izany ka? Izao mahazo anay izaoko tena isahirana angeza dokotera satria tsy mba nanana asa mahavelona. Ny tena marina dia tsy zatra fiainana aty ambanivohitra izay roa re. Fa dia mipetraka taiza izany nareo taloha? Tany an-drenivohitra tany no nifakaitanay fony mbola mpianatra teny amin'ny lycée. Raha mpivoaka tapoka nefa dia voatery nijanona tamin'ny fianarana izay ary nidina aty ambanivohitra satria natahotra ny dada ilay vadiko fa rahoana nogadraina dia sao izay manorom-ponenana aty izao Tena mampalahelo koa aloha izany. Eny io fa hiezaka hanampy anareo araka izay azoko atao mampitsetra mantsy ny tantaranareo ko. Fa izay aloha ry Madame Rova, andray olona dia avy eo miverina eo. Aza atao mafana loatra ilay zaza. Eny ary tompoko, misaotra betsaka.
Bera, izao ve ianao vao tonga? Fa ahoana e? Efa ny 7 arivo izao nefa tamin'ny maraina ny ala teto ianao. Tsy lafaresaka fa andao dia mila miarety faran'izay atsika. Fa ahoana e? Fa tsy hitanao ve io zazambola tsy salama io ka andeha hody aiza? Mandeha ny fotoana fahalaminy ny entana dia lasantsika dia ny mbola tsy eto ilay dokotera e. Ory Bera, fa efa lasa adala ve ianao ty sa nifoka inona loatra e? Tsy nifoka nininina izany aho e. Fa raha mbola tianao ny fahasalaman'ny zanantsika dia mila mialety faran'izay aingana. Alamino any entana dia lasantsika e. Aleo bataiko ny zaza dia fonosiko lamba e. Dia reto aleo sorona fa tsy mahasitrana azy akory ireo e. Tena tsy azoko mihitsy ry Bera. Izany e. Bera ho fa hoentina ho aiza iny zaza iny e. Toa tsy mihaino akory izy fa tonga dia lasa marina. Aleo izany mandeha manaraka fa tsy azoko mihitsy ty mahazo azy ity ka. Sa izao angamba nita an'ilay dokotera dia ho lazainy fa mitsoka trozam-panafody. Toa mampalahelo andray ny tantaram-pitiavan'ny madamo Rova mivadika. Nahoana ty hitranjaza ohatrany tsy tokony atao an'izany e. Eny, raha ny fijeriko azy aloha mba ohatrany tovovavy manana ny maha-izy azy ihany izy taloha fa tratran'ny adi-saina sy ny tsy fahampitsakafo angamba dia niovy e. Lasa tsy nahavatra ny kiodikolo vatana intsony. Aleo aloha andeha hitsidika ny zanak'izy ireo indray aloha e. Ohatra fa diso lalana ary ve izany sa aka tena tsy diso aho fa tato ny efitra misy an'zareko. Nefa nakaiza toa tsisy nininina intsony ato dia sanatria ve ka nitsoaka ny ala tamin'ny hopitaly zareo e. Soa ihany aloha fa efa voaraiky ny adresy misy an'zareo e. Andraso hoe anontany sécurité aloha. Tongotsika aleo fa patrony tombony fandriana zahe fa tsy maintsy sitrany ianao zanako a. Fa ianao ve efa lasa adala e? Raha maninona aloha io zanako io ry Bera dia tsy miala aminao a. Mba moramora rehefa anahitra azy mbola ao anaty torimaso eo ianao e. Ka ianao mandreraka e. Rehefa tsy nahita vola ianao dia ny zaza no ataonao sorona. Ataoko sorona ao moa fa fikaroako ny maso azy any ny tondrako azy no dia ako briquet vetivety aloha e. Aingana e. Briquet? Fa atao inona briquet? Io aloha ampandrinanao io misiko. Ilaiko re atolore aty vetivety e. Iny e. Misaotra. Aleo torana amin'izay ilay izy dia atao emboko eo aminy. Ay moa izany ka tany amin'ny dadarabe ny nahavariananao. Nakan'iny zavatra hodorana iny. Tsisy hidirany dadarabe ity fa zavatra mba nomen'olona fotsiny mahasoa ny zanantsika ao ny fanaovana emboko azy ity. Tanao jereo nge jereo fa taitra tao anaty torimaso mihitsy dia mijerijery be antsika izy. Hoay tokoa. Mino aloha fa ho sitrana izy. Ny zanako mihitsy fa naninona ka ianao e. Ohatrany hoe savatapiko izany tokoa izy e. Fa iza nanome anao an'iny ravin-javatra iny ry Bera? Andry izy ihany e. Tsy mbola haiko izay momba azy fa karazany roa ny olona mahay zavatra ny fotsiny izy e. Tena ho sitrana angamba marina izy tiako. Jereo anie e. Ka omeonono izy ake sady nono azy ohatry mijery beko. Tsy marary izy io. Efa tena marary mihitsy satria efa ela ny tsy namponontsoniko. Dia voatery tsy maintsy anariana aloha izany tiako. Io tonga dia mazoto mitroka be izy. Mino fa ho sitrana ny zanantsika ake. Engany mba ho izay tokoa. Dia atao ahoana marina izany ilay vidim-panafody any amin'ny hopitaly ry Bera. Mbola misy faktura tsy voalohany e. Aleo fa hijerena vahaolana re iny e. Tsy maintsy ho vitaina fa aza manahy ianao. Karakaro tsara aloha ilay zaza fa karakara ny sakafontsika hariva e. Eny ary e. Fa iza marina ary izany olona razay ny Bera fa nanome azy ny emboko iny izany e. Raha sitrana soamantsara eo mihitsy dia mba tia saotran'izany olona izany.
sitrana somatsara mihitsy. Tena mahagaga mariny e. Nandaniana vola maro tany amin'ny hopitaly izy nefa tsy nahitambokany akory fa foana nanaovana iny amokiny tonga dia tsy hisy dikany akory fa nahazo fahasalamana avy hatrany. Tena misy dikany iny matoana sitrana azy ka tena tsy azo tsinotsiny avy iny rova. Fa zao tokoa aloha e tsapako hoe niovy ianao hatramin'iny nandehanantsika tany amin'ny hopitaly iny. Dia ono ah maninona marina ve ianao nanambady ahy? Bera mifona raha navita nanao fihetsika ohatran'ireny. Tsy izany rehefa nikorotana loatra ny saiko dia navita fihetsika tsy fanahiniana akory aza tao an-tsaina akory izany. Za mantsy gagako nefa tsy niterena ianao nanaraka aty ambany vohitra lavitra aty. Fanontaniana farany ary hoe ahoana? Tena marina lazaina. Eno inona izany? Ka raha tonga makanao aty ireo ray aman-dreninao ka dia hoe amerina anao any amin'ny zareo dia ahoana ny hevitrao? Efa fantatrao fa tsy haly atao aminao intsony satria valiko ianao. Izay misy anao dia misy abera. Tena farany Mbola inona foana koa e? Vovo mbola tsy niova ve ny fitiavanao? Mbola tsy niova ary tsy ova mandrakizay. Averiko indray fa foana raha nisy fihetsika hafahafa niseho tamin'ireny. Tsy vokatry ny foky ireny. Tiako ianao matoa navita nanaraka anao taty misaotra betsaka rova fa mba misy fiangaviana kely tiako atao anao ty e. Hoe ahoana izay? Mihaino anao manomboka izao dia mifadiko soatsika indrindra moa fa mihinana an'izany e. Izany ve? Fa inona no nahatonga anao ilazan'izany ka izay no mba fangatahan'ilay olona nanasitrana ny zanantsika e. Mino aloha fa voatandrontsika tsara izay e. Ay ve aza manafa voatandroko izany ka sady loaka tsy dia manaitra loatra nge reny e. Aleo foana henako endasina ka. Eno ako matoky ianao Oi, tomany mihitsy mety lena angambikalaka tehisolo e. Taitra indri aviary aty amineny lena marina izany. Aleo fa soloana ary aloha e. Ka andeha anjona amin'izay aloha rova. Mbola mila reglena mantsy ilay volan'ny dokoterako. Ie, tena marina izany. Mazotoa ary ianao e. Lasa ary aloha e. Tinga amin'izany trano izy mivady izany ka tia mantsy ny trano natoron'ny olona tioko. Trano bongo kely tafo-bozaka. Ody misy olona avy eo? Dokotera? Manahoana ianao madamo Rova? Miala tsiny aloha raha tonga tsy nampilaza aho. Mandro soa aloha e. Mipetrapetra. Tsy manana seza izay fa dia eo amin'io ankalana io angamba ianao no mipetrapetraka koa. Eny tsy maninona izany ka. Za koa anie tsy hijanona ela e. Fa mba tiako fantatra fotsiny ro madamo Rova hoe mba inona loatra no nahatonga nareo nitsoka teny amin'ny hopitaly a? Fa tena ninona nareo no dia tsokosoko ohatr'izao ka? Tena menatra anao dokotera. Le vadiko ny tompo-kevitra tamin'izany. Voatonga izy dia nentiny nody izay mianaka. Aza manahy ianao fa tsy maintsy hofainay re ilay faktura mbola tsy vita. Tena manao atsirambina amin'ny fahasalaman'ny zaza nareo izany e. Raha fantatra ny lehibe anay izao reny dia mety hananantsika olana ko. Indrindra fa raha misy mahazo azy. Marina moa. Raha maty sanatriny izany ka. Fa mba efa nanao ahoana aloha izay e. Efa sitrana somatsara izy ka andrasina hito ambony fandriana ito izy. Avy alondry aty mijà kely io dokotera io. Oy, toa teny efa salama tsara tokoa anie izany sady nahazoina be e. Fa tamin'ny fomba ahoana no nahasitrana madamo Rova? Tsy haiko rehefa dia io izy sitrana somatsarako. Tamin'ny fomba mahagaga nga. Mahagaga tokoa anie izany. Eo mba raisiko kely izy. Ao aloha raisin'ny dokotera mihitsy ahoany Avy aloha e.
To ratsiratsy kely sahady ndry izany a. Fa lasa izy rangavadinao? Mba ho aiza moa izy fa mandeha manjono e. Mitady vola efa io no mba fidiram-bola kelinay tsinako. Ay ve. Fa zao Madame Rova. Ahoana dokotera? Mba ho fanampiko anareo a. Dia aleo nga mba hijanona le vola sisa ty aminareo e. Tazomy reo atao gote amin'ny mija. Zany ve? Eno a. Misaotra betsaka dokotera. Andriamanitra ny ombanao amin'izay ataonao rehetra. Eny e. Tsy misy tokony isaorana re zany fa iara-manana ny zaza e. Marina izany dokotera. Zay ary aloha fa aleo angatadalana e. Efony zay raha misy ilana anaiko. Dia aza misalasala re amin'ny manaraka. Andesady ve ianao? Tsy mba nanana masaka akory moa izay tiako. Aleo re zokony ao aoriana re Madame Rova. Mbola betsaka koa mantsy ny asa miandry ao ampiasanako. Eny ariko. Misaotra betsaka hatrany dokotera. Io dia mandram-piona e. Natolotsy ny Malagasy FM ho anao teo. Kalanoro. Tantara no soratan'ny Aloka Tefisan. Ireto avy no nanome aina ny tantara. Rotsy fitiavana aina tantely. Niaraka tamin'ny Sinez, fahendrena Raherinambinina ary Diavina. Nandray feo sy nandrindra ny lafin'ny teknika. Fanamby. Nanatontosa. Angola Piti. Mbola hitohy.